c'est le début de tous les mouvements zo zavatra zao teny mbola manaja ty amin'ny trano zay a za Ralson Roger professeur responsable tamin'ny Velona Rasalama mandry pasteur za tsy naresana eny zay aloha de sorona re zay mba tomaka ty hoe andoro zalahy raha tsika ny lalàna dia raha ny teny préfet maka nak zay autorisation tsy menitra ao ndray ny toerana nareo ony tonga ataony teny hoe aza mandray an'ireo olon'ireo nareo événement politique aza mandaika kosytsika tany amin'le pavé fa voany zany zahay hoe mialatsiny ozy le pavé natsona fa tongavany gendarme te tsy mahazo mandray ireo nareo fa hoe akatony eny hotelinareo dia tia ndraiky ohatra n'izany zay ne le tsy azonay mihitsy ary préfet alisany lehibe nareo teny mihitsy hoe mahazo mivoronareo tsy mila lalana fa zao kosa aza miresaka fanokana-panjakana io ny continuen'le aminay tsisy resaka an'izany mihitsy fa manino zay sakanana zay zay tsy izany zay nareo ve zany fa tsy lokony hôtely nefa omeny facture izahay a tsara mihitsy miresaka aminay ny hôtely hoe afaka nationaise ny invitation dia eno izy fa io peo ary fa mpiresaka taminareo ny hôtely tsy azonareo atao le famorian'olona ato ka nareo sakana azy ianareo sakana oh là là ianareo sakana fa manenareo manao facture tompo ty inona ny mazany facture inona ny mazany facture pisiloko ve zany le hôtely fa matoa izy mampiditra manjary makany amin'ny arabe nefa raha ny olona ne hôtely afaka mampiditra tsy soieny hôtely tsy soieny mbola niandry an'le olona iresaka tsy fandriam-pahalemana isika amin'izao fandalinana izao loha hevitra moa efa karazany verimberina ihany izy ity Michel Albert ary indraindray dia raisitsika tahaka ny hoe trangam-piarahamonina tsotra izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany fa mbola iainana amin'izao fotoana izao tokoa ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eto andrenivohitra moa sy any amin'ny renivohitra Toamasina dia isan'andro no arenesana an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay vao maraina io zao nisy fanafiana amin'ny tampiadiana atetsy androndra ampamantanana notifiriny jiolany iray mpianakaviana anankiray voalaza moa fa avy nivarotra fiara torak'izany dia misesesy ny fanafiana cache-point etsetra endriky ny tsy fesiany fandriam-pahalemana koa Michel Albert karazana vakitrano ny famoahana volamena ny sokatra antsokosoka ny fandrobana ny arem-pirenena dia sokajentsika fa famakina ny tranobe ny Madagasikara daholo zany ty visiny ny fandriam-pahalemana satria dia tsy ampy ny fiarovana ny malagasy sy ny fananany satria dia fananany malagasy daholo tokoa na volamena na sokatra izay fananana iombonana rehetra na antanety na ambanin'ny tany hatrany anaty ranomasina indray mantsika Michel Albert dia mifantoka fotsiny amin'ny hoe rehefa afaka mivoaka amin'ny alina dia milamina ny firenentsika misy ny fandriam-pahalemana fa tsy izay ihany no hamaritana ny atao hoe fandriam-pahalemana na filaminana tena arabaky teny mihitsy le izy amin'ny hoe tokony voaro ny vahoaka sy ny fananany na ny fananany samirery ao an-tokantranony na ny fananana iombona ny malagasy eto amin'ny tanindrazana somary adinodino zany Michel Albert dia apatsahivontsika hoe namarina ny tena atao hoe fandriam-pahalemana raha tiana izy zany fandriam-pahalemana maharitra eto amintsika dia izay hoe fananana iombonana sy fananana isam-pianakaviana isa-tokantrano tokony ho voaro ary mba tsy hisiany ataontsika hoe ady hevitra foana raha politika Michel Albert hoe mpitandro filaminana dia tsy maro akory ny vahoaka sy ny fananany dia izay ny tianambara amin'ny hoe fananany vahoaka malagasy fa etsakilany raha no isika dia ny hoe mitohy ny fakanan-keriny any Antsorobe vehivavy 4 lasandalo tamin'ny 12 Desambra 2024 tany Ambohibary Vohilena no takina 20 tapitisa ariary ny havany rehefa tsy ranam-bola moa ny havan'reto vehivavy reto dia nilaza indray ny dalo fa hovonoiny ireo vehivavy misa 4 ireo fa mila mandoa 2 tapitrisa raha tia ahita ny fatiny raha tsy nandoa ny fianakaviana raha tsy mandoa an'io 2 tapitrisa io
dia avariny rano any Betsiboka indray ireto vehivavy efatra ireto. Tsy fantatra zany ny marina hatramin'izao Michel Albert satria ny mpitandro filaminana milaza fa tsy haina tena maty koa na tsy reto olona ireto. Tsy fantatra moa hoe iza no andrasana mpitandro filaminana ikaroka ny marina mikasika an'izany. Antonany maro nefa nisany fakanakeriny any Antsorobe iohatra ny Akazobe efa nampidirina amponja moa na olon-tsotra na olom-bafidy na olom-boatendry praitsik'ombakomba fa mbola mitoy ihany ity kidina-pindana fakanakeriny aty. Izany hoe miaro ny toerana rehetra zany ny olona Michel Albert zany hoe ny mponina eny fotony kanefa mbola mitranga ihany ny tarain-javatra tahaka an'izany raha tsy resaka fa tsy ny zava-doza izay nitranga tany Kongo isika tsy dia nisy niresaka loatra moa kanefa vao aingana dia nahihin'ny fokon'olona fa mpangala-jaza ireo olona roa lahy ny anankiray mpiasa amina tetikasa na projet ny anankiray mpampianatra avy namitahiraka montsy fodina izy ireo ary novonoiny ny fokon'olona satria voalaza ny fokon'olona fa mpangala-jaza dia araikitra ny sakoroka tany amin'ity fokotany kely anankiray any Kongo ity. Ny zava-misy zany Michel Albert dia hoe nanaiky ny tena mahenjana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny ministry ny filaminana anatiny. Amin'izao fotoan'izao moa manao tatitra ny Genève ny mpitondra malagasy zany manoloana ny firenena mikambana ary anisany andray anjara fitenenana ny ministry ny filaminana anatiny hoe tena miahenjana tokoa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any aminay. Hitatitra tao moa Michel Albert dia fanontaniana hoe nahoana no mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika ianareo hitandrona ny filaminana dia samy miaro ny tenany eo zany ny avy amin'ny fanjakana na ny firenena isanisany. Ny ministry ny Folalindara nanao tatitra teto amintsika zany hoe teto an-toerana dia nilaza fa nahitana fienana ny tahany tsy fandriam-pahalemana dia rahantsika tsara reto taremarika reto zany Michel Albert hoe tao anatin'ny hektaona 324 hatramin'ny 424 dia niena 410 faingo 1,5 ny tany fanafiana mitampiadiana. Izany hoe raha ny 7,35 ny fanafiana mitampiadiana dia lasa 5,700 sisa hoy ny ministry ny Folalindà. Toraka izany ny tany isan'ny omby vero izy manerana ny nosy dia niena 2,30 faingo 7,50 isan-jato vao tamin'ity taona ity no natao izay tatitra izay Michel Albert zany hoe raha 2,70 sy iray alina ny isan'ny omby vera dia lasa 5,20 sy 500 sy 7,000 sisa tamin'ny taona 4,24 ny isan'ny omby vera. Dia ampy ve ny fitansanana izany rehetra izany Michel Albert izany taremarika izany ampy ametrana fandriam-pahalemana maharitra ve ny taremarika. Inona ny tena hevitra, inona ny fomba tokony atao mba ametrahana an'izay hoe filaminana na an-taneto isika na ambanin'ny tany satria misy ny harena koa voaroba na hatrany anatin'ny ranomasina rehetra izay ananana Madagasikara ny fahefana amin'ny fitantanana izany. Everina mba tokony tsy ho tarigedra loatra zany ny karera manana ny hoe fitanisana taremarika miaina fa ny fanafoanana mihitsy ny tony tsy fandriam-pahalemana tony no tena everina fa tokony ho tanjona. Misy ireo firenena izay azo lazaina fa milamina tahaka ny firenena any Suisse sy ireo firenena Skandinavy ohatra dia milamina kokoa ny fireneny noho ny hoe lamina sy midrafitra mipetraka mazava tsara zany amin'izany lafiny tsy fandriam-pahalemana zany. Ny eto amintsika moa ny tambazotra tsy mety rava ny asan'ny jiolahy ary miamafy raha toa ka efa maty ny jiolahy dia mbola misy solony indray ny jiolahy zany hoe tsy tena ny any an-kianja zany ny tena jiolahy fa misy jiolahy ihany koa maity maniraka any ambadika any sy any ambony any antony tsy maharitra mihitsy anytony asan'ny jiolahy itony. Isika moa efa nametraka hatrany ny vahaolana teto satria tsy mitanisa olana fotsiny akory no ataontsika atonatiny itony fandalinana itony satria na ny fivoahan'ny arena voajanahary ny volamena ny vatosoa ny sokatra ny vatosoa ny sy ny sisa dia anesany asan'ny jiolahy zany ary ny fanafiana sy ny asan'ny jiolahy moa dia tena hita mibaribary sy mivantana tokoa saingy ireny no nosokatsitsika ho asan'ny jiolahy hatramin'izay ny famahaizan'ny ala ihany koa dia tena asan'ny jiolahy kriminel satria misy tambazotra hafahafa mihitsy ao ambadik'izay rehefa navoaka antsika teto zany. Jiolahy ny mpandrobany harem-pirenena, jiolahy ny mpanondrana antsokosoko, jiolahy ihany koa ny mpidoroka sy mifoka rongony sy ny zava-mahadomelona. Reo rehetra reo dia karazana jiolahy samihafa ny endriny isehoany ao anatin'ny fiarahamonina ary ilana mihitsy zany hoe ahoana ny fomba amafana an'izany asan'ny jiolahy zany eto amin'ny firenena.
inona no antony mahatonga an'izany satria noresahana teo ny amin'ny hoe mifanandrona ny mpitandro filaminana sy ny jiolahy amina fitaovam-piadiana mahery vaika dia miditra an-tsehatra ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena tsy misy milaza na inona na inona fa rehefa ny jiolahy maty dia io koa manahirana antsika ny amin'ny hoe tsy voaja ny zon'olombelona. Ina moa no mitarika ny hoe an'izany? Voalohany aloha ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana eto amintsika dia anisany mitarika an'izany asan-jiolahy misy fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'izay. Ny faharoa dia eo ihany koa ny fitsarana izay eto amintsika izay misy fahalovana ihany koa indraindray mahatonga ny fifandirana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara satria matoa zany indraindray misy eo ny lafin-javatra tahaka an'ireny dia misy tsy dia manao ny ataony ka rehefa enjehana sy toriana dia tsy tonga ny amin'izany fanasaziany zany ny jiolahy fa miafara amin'ny fivoahany sy mamaly faty ao anatin'ny fiarahamonina dia eo zany no anisany manahirana amin'izay. Ny antony manaraka moa dia tsy ampy ny fanaraha-maso ny fiarahamonina mifamezivezy, tsy ampy ihany koa ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana. Ny vahaolana etsika moa ao anatin'izany anika rery manana dia tsy misy afa-tsy ny hoe misy ny hevitry ny mpanao ny fanorenana fotsiny, tsy hoe tia fanindraindrana olona fotsiny akory anika rery manana na sanatria hoe fanindraindrana vondron'olona fa ny fanorenana fotsiny moa dia fanevaefanhoetintsika sy nolanjantsika hatramin'ny elo rehefa mitranga ny ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy misy afa-tsy ny amin'ny hoe fametrahana rafitra hatrany fotony homem-pahefana tahaka ny hoe filoha-pokotany fidiana mena ny fahefana atsangana ny komity rehetra ao anatin'ny fokotany mba hijery sy hanara-maso akaiky ny fiainan'ny fiarahamonina satria tsy tahotra tsy henatra daholo no zava-mitranga amin'izao fotoana izao any anatin'ny fiarahamonina ihany koa nefa malala fa ianona no jiolahy ao an-tanàna. Ny dikan'izay rehefa mipetraka ny rafitra mazava tsara homem-pahefana any amin'ny fokotany dia afaka hanara-maso ny fifamezivezena aloha ao anatiny ary rehefa midina anifotony ihany koa ny fitsarana eo imasomaso eo nanaovana ny fitsarana dia tsy hisy intsony ny fitsaram-bahoaka sy ny karazana lonilony eo anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana fa rehefa meloka zany satria fantatry ny olona rehefa mivoaka ny didy hoe tena meloka tokoa toy ny olona tony satria na ny fiarahamonina aza mahatsapa sy mahita ny asany isan'andro ao anatin'izany tontolo izany dia mety anafoana tokokoa zany ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Tsy ampy zany ny fitanisana tarehimarika mety ny ena kely fotsiny nisany fa ny tena fanafoanana tanteraka zany no ahafahana milaza fa misy tondro azontsika lazaina fa miatsara ny fiainan'ny fiarahamonina ao anatin'izany fandriam-pahalemana izany. Ny amakarantsika zao didinika izao ngamba Michel Albert ary anisy levekintsika moa fa manaitra amin'ny toedrana mitranga eto Madagasikara dia mandinitsika Michel Albert rehefa mikorotandrotana koa ity lafiny politika ity rehefa mitohy tsy akato ny adala politika rehefa tsy mahay mionona amin'ny zava-misy ny mpanao politika eto Madagasikara fa mikatsaka hatrany zany ny sezana ny toerana dia manjikatra isika fa mirongatra ny asaratsy rehetra asaratsy eto amin'ny firenentsika. Nadoro-tanety araka nambaranao hoe Michel Albert na famoahana sokatra na famoahana volamena tsokosoko na ataontsika hoe fandrobana vakitrano ny alatromby ny vakitrano ny tranobe ny firenena tranobe Madagasikara titsika ambara ao anatiny zany hoe ireo arena rehetra izay misy mandroba dia mitranga foana ilay ataontsika hoe asaratsy tahaka an'izay Michel Albert rehefa mikorotandrotana ny lafiny ara-politika dia izay no ilazantsika foana hoe mila fitoniana foana tokoa ny firenena. Ny fitoniana moa dia ny fitoniana politika indrindra satria ny politika dia mandalo daholo ihany ianareo mpanao politika ireo na ny mpitondra na ny mpanohitra fa ny firenena mitoetra ary tokony ho tsapa zany fa tena fotoana fa nararota ny mpandroba ny korotana ara-politika eto amin'ny firenentsika Michel Albert. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fety tokoa dia hita fa mirongatra ny asan'ny jiolahy zany hoe rehefa tena variana any amin'ny fety ny olona dia na vakitrano izany na fanendahana na fanakanana na fandrobana amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana. Amin'ny vanim-potoana mampampafapana ihany koa ny toedrara politika eto amintsika ary indrindra fa rehefa manakaiky ny fotoana ny fifidianana izany hoe variana amin'ny adala politika ny ankamaroan'ny olona dia manararoatra mirongatra ny asan'ny jiolahy
any anatin'ny fiarahamonina rehetra any. Ny dikan'izay ny rafitra misy eto amin'ny firenena zany ny tokony hitandro hatrany ny fandriampahalemana dia tsy misy afa-tsy ny amin'ny hoe ny fokontany miampy ny mpitandro ny filaminana ary isika moa dia efa nitondra foto-kevitra mihitsy ary any fotony fa tokony hisy ny antsoina hoe service national isaky ny fokontany farafakely misy ny 2 isaky ny herintaona zany no mandray anjara amin'ny fitandronan'ny filaminana manatanteraka n'izany fanompoam-pirenena amin'ny alalan'ny fanaovana fiantsoana ho miaramila any amin'ny fokontany zany dia misolo isan-taona io anatin'ny fokontany dia ireo no miandraikitra miaraka amin'ny vaomeran'ny fandriampahalemana any amin'ny vakiparitra sy ny komity ny fandriampahalemana ao anatin'ny komity ny fokontany ary lehibe ny fandriampahalemana ao anatin'izany ny lehibe ny fokontany na ny filoam-pokotany izay vidina mivantana mena ny fahefana afana mandritra sy mandamina zany fiarahamonina zany zany matsy dia hitataratra tany amin'ny fotoan'androny fanampilamina kokoa ny rafitry ny fokon'olona sy ny rafitry ny any fotony ao anatin'ny filaminana tahaka an'izao ka hiverina fa tokony ho jerena akaiky zany satria ny toerana sasantsasany eto amintsika dia misy tokoa ny lavitry ny mpitandro ny filaminana ary misy aza ny bureau ny mpitandro filaminana tahaka ny hoe poste de police sy ny poste avancé izay trano sisa ny mitoetra fa tsisy olona ao anatin'izany satria mety tsy ampy ve ny olona hiatrika an'izany fitandronany filaminana zany any anivo ny tafika ny polisy ny zandary dia tokony mapetraka mazava ihany koa ny amin'ny hoe ny mpitandro filaminana eto amintsika ve ny polisy sy ny zandary ihany sa tokony ampidirina ho mpitandro filaminana ihany koa ny eo anivo ny tafika satria raha ny ady fanandrinana amin'ny any ivelany aloha dia mbola tsy azontsika eritreretiny zany ary sanatria koa aza misy zany dia anahoana tokoa no mety ho fiatratsika an'izany rehetrarehetra zany dikany dia tokony arovana aloha zany ny mponina ato anatiny ny filaminana anatiny aloha sy ny fananany no tokony tena imatimatesana sy masomasona ao anatin'ny fametrahana ny politika ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena hatreo tompo lasy ny vavy ny fandalinana teto amin'ny